Ialana tsiny fa no ny antony amin'ny fitenenana hoe fitombita tsy mahaly eo ny sampona dia tsy afaka nanao an'le publication mahakasika ny fankalazana ny fankalazantsika ny 29 mars 1770 andro malaza eo amin'ny tolom-panafahana any Madagasikara. Ialana tsiny indrindra fa dia raha tsy vita omaly moa sala io le atao tonga amin'ny fitenenana hoe samy balala mainandro, rehefa tsy vitantsika omaly izy dia ataontsika androany indray. Ary resaka tena hoe fototra ho an'ny firenena malagasy zany tolom-panafahana zany, ka fankalazana an'izany andro manatantara izany dia tsy tokony hoe ndray andro dia any dia adino, resadresahana kely ndray andro androany, isan'andro vaky sika tokony mamerimberina ary manadiady zany resaka tolom-panafahana zany satria eo indrindrasika zao, satria 70 taona ty aoriana de lavitry ny afo amin'ny fatana, isaorana ny Zanahary fa mbola misy ny fanilo, misy ny afo tsy mety maty, fitiavan-tanindrazana eo amin'ny malagasy, fa ezahana tao anatin'izay 70 taona zay niezaka foana amin'ny mpanjana tany ny amono tanteraka izany, ny akivy antsika mianakavy, ary tsy afenina fa efa ato anatin'ny rindrinitsika, zany hoe ao anatin'ny valan'omby ny ambodia. Ny mpanjana tany, ny colon frantsay fotsy hoditra no tsy tazantsika amoritra nanao asa ratsy ho an'ny vahoaka malagasy, fa mbola ao de ao ireo taranany, ireo zaza natsangany mpandova azy, ary koa ireo nangataka mihitsy no atsangana ho frantsay ankehitriny, zay manao ambiletra body fahefana, body toerana eto amin'ny tanin-drazantsika, mihevitra azy ho filoham-pirenena nefa ranony lalam-panorenana dia tsy tokony nahazo alalana irotsaka akory, zany hoe tsy tokony eo amin'ny toerany ho velively ny tenany, zavatra fanotana fady ary fanimbazimbana amin'ny tolona nataon'ireo razambentsika niady ho an'ny fanafahana ny Madagasikara ny zavatra mitranga ankehitriny, satria olona nangataka ny ho frantsay ary tsy resaka hoe resaka foroporonina na hoe tsao na angano, fa zavatra misy porofo, misy taratasy, misy ny sertifika manamarina fa frantsay tokoa no mibodo fahefana sy ny fitondrana eto amintsika amin'izao fotoana. Zavatra tsy azo ny saina ekena izany, ary na ino kitona na ino kiatra tsy maintsy jorontsika
mandra-pialana zany vahiny zay efa naloha hatramin'ny 7 taona ka mbola ankehitriny dia manaloka manimba mandrava ny firenena malagasy. Tsy ataoko lava loatra ny resaka fa raha atao banky tokana dia ny tolom-panafahana tamin'ny 7 martsa 1779 dia azavaina tsara aloha fa amin'ny fijery nireo mpanjanatany zay nanao ny tantara sy mbola bodon'ny resaka kolotsaintsika amin'ny alalan'reto saribakolon'reto dia fitomina zay ny fiantsondrareo anazy fa amintsika taranaka malagasy dia mahery fo ireo ray aman-drenitsika sany joro tena hoe atody miady amam-bato tsy nanaiky ny zioga sy ny fanjanahan'ny frantsay. Mahery fo zany hoe zany no ankalazantsika am'izao fotoana zao dia deraina ary mena voninahitra Andriamanitra no ambony indrindra fa raha tsy nisy an'ireo ray aman-drenitsika ireo zay matahotra an'Andriamanitra ary tsy nanaiky olembenana dia tsy ohatr'izao ity tanindrazantsika ity fa mety efa ohatran'ireny nosy atsaikaitsika nosy ravavy hoe La Réunion na Maurice, Madagasikara dia manana maizy azy ara-tantara ary zany no mijoroana ary nanoloran'ireo razantsika ny ainy nandatsaka ny rany ho fanasina iarovana ny Madagasikara Madagasikara ny malagasy malagasy zany hoe ny fahafahana sy ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara ka filaza azy dia mpanohitra zany hoe résistant fa tsy hoe vitan'ny pikovo fotsiny fa tena hoe olona ny joro niaro mpiaro tanindrazana zay le tia tanindrazana zay no ankalazantsika ankehitriny na tamin'izany ara de marina fa efa nisy ny mpamadika fa rehefa nitoy ny tolona ary ny vaivay dia tsy maintsy namotsotra ny fangejany ny firenena malagasy amin'ny frantsay ka voatery nanome ny fahafahana nanome ny fahaleovan-tena ho antsika tamin'ny 9 Jiona 1700 ka tokony arovantsika ohatry ny anak'Andriamaso izay fahafahana sy fahaleovan-tena izay na de tsy feno azy satria ny rahantsika nahita fa fahaleovan-tena saritsariny ihany fa de mbola mitohy avy ao ambadika amin'ny fomba sy amin'ny endrika vaovao
ny fanjanahany frantsay mandraka an'io resahantsika am'izao fotoana zao. Porofon'izany dia 17 taona ty aoriana de mbola bodohin'ny frantsay ireo nosy malagasy. Zareo mihitsy mono namen'ny anarana hoe Tremblin, Glorieuse, Rouen de Nova, Bassas de India, Europa. Tany malagasy ireo araky ny fanapakevitry ny résolution ny firenena mikambana. Tsy misy kabary amadidio malagasy endreo fa mbola tsy menatra ny Macron miantso hoe ici c'est la France. Tsisy tany any amin'ny 100 kilometatra, tsisy tany dadabeny any na ny renibeny, fa de mbola io zao mbola mizingizina mampiseho ny mampanjana tany sy mpangalatra tanin'olona ny firenena sy ny fitondrana frantsay. Ka momba izay indrindra dia ny rahantsika malala raha arahana vetivety ny tolona zay nisy teto amin'ny firenena tao aorianany 1770 dia nisy ny tolona tamin'ny 17. Tamin'ny 17 dia nietsika indray ny taranaka malagasy nanilika izay farasisa mbola mikiky ary manimba ny firenena malagasy izay. Voailika ny bazy miaramila tany Degoserezy tany Antsiranana, voaloka ny Naza teny Emeritsetosika, fa taona vitsivitsy tao aoriana dia maty nisy namono ray ny kolonely Ratsimandrava. Mbola resaka tombotsoa vahiny, tombotsoa frantsay no ao ambadiky izany. Hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe iza ny namono, fa de mazava ho azy fa isika samitsika no asaina mifamono fa ny frantsay no mpamehy mibaiko avy ao ambadiky, satria tomboky Ratsimandrava dia vonona ny anome tanteraka ny fahefana ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny fokon'olona, ary nasahako izy nikitika ireo tombotsoa an'ireo kompania kolonialy frantsay. Ka dia inizy maty tsy mbola fantatra zay tena momba izany hatramin'izao. Matoa tsy hita moa de ny eo amin'ny fitondrana ihany nanao azy nanome mibaiko. Matoa tsy hita fototra ary tsy hita zay fiafarany tahak'izao, satria le finiavana mihitsy, le finiavana politika no tsy misy. Ka niala tamin'ny 17 tsika teo amin'ny 13 Mai no niangany zany tolona zany. Ka eo ny tiako hitongavana 13 Mai de kianjan'ny tolom-bahoaka, kianjan'ny tolom-panafahana dia ankehitriny dia voafefy ary navadika ho zone rouge, na faritra tsy azo hitsahana, tsy azo anaovana fietsiketsehana intsony. Mazava fa lasa ny mamba de nisosika amin'ny voay. Lasa ny frantsay tamin'ny 17 de tonga indray ny taranany ny taona 5 na inona ho lazainy Rajoelina, na inona zay filazana
hoe tia tanindrazana na ny raha anatiny na ninona ny zay tia no kabariny mpamadika tanindrazana tsotro zao satria nahatonga niny fanonganam-panjakana tamin'ny 2010 iny dia ny frantsay no tao ambadika ry Sarkozy no nanao zay ionganany fitondrana Ravalomanana satria tsy azo sovaliana ary tsy azo ny baikona am'izay ilaivana azy ary atahorany amin'ny resaka tombontsony rehefa tsy nanaiky tsy nakatoa ny ambasadera zay notendrendry zareo dia reniny efa rany nijerena aiza ny mpamadika dia any amin'ny rajoely izy mifantoka miaraka amin'izay maramila mpamadika tanindrazana eto amintsika atreto dia mampalahelo fa ny maramila dia tsy tena mifanohitra amin'ny miaramila azy matafy-bahoaka azy no hijorony amin'izao fotoana fa lasa erim-pamiretana ny olona rehetra maneran'ny Afrika ery tia tanindrazana miaro ny fitondrana ara-dalàna miaro ny tombotsoan'ny fireneny zany ny joron'ny tafika afrikanina rehetra maneran'ny Afrika ny akamarony amin'izao fotoana zany hoe ireo firenena zana tamin'ny frantsay taloha zay ny natafavoakan'ny Mali, Niger ary Burkina Faso amin'ny vahoan'ny kolonialista frantsay am'izao tsika miteny zao. Senegal io efa tsy voatanany ko satria efa ery vaovao ery mitaky ny fafana no safidim-bahoaka fa ny eto amintsika lasa ny maramila ny tafika no lasa vato misakana mamoritra mamono ny vahoaka mangataka izay fafana izay mangataka izay rariny ka zay zany no zava-misy ankehitriny lay tolona ny kelena aina tamin'ny taona 1770 namoizana aina malagasy maro dia maro anetsiny za moa tsy milaza hoe anetsiny misy milaza hoe roa hetsy misy milaza hoe telo hetsy za manao fa nisy ray tapitrisa malagasy namoiny ainy ary naratra nitondra taketra tamin'ny ireny tolona ireny dia ankehitriny de veromomoka satria naveriny Rajoelina Cédric tanteraka meny lakandray zao ny frantsay satria izy tenany mpangalatra fahefana mpibody fahefana izy tenany aza frantsay ka tsy ho lava zany ny resaka momba an'izay fa dia raha apetraka amin'ny fanontaniana hoe averina amin'ny Cédric ny zavatra nolazainy tsy mila jerena moa zany fa ny feo amin'ny fotsiny ny enontsika de efa fantatsika hoe zay le bolokom-bazaha fanjakana veto Madagasikara mbola misy fanjakana veto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandriampahalemana mahafapo ve ny jirama
ampy ve ny sakafon'ny malagasy, misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asam-panjakana, ampy ve ny université, misy asa ve ny tanora, ampy ve ny sekoly, mahavelona ve ny karama, misy ve ny fitsaboana mahafampo. O karinama, anao ajanony eo aloha fa raha hotoizana dia tsy ho ampy ny andro tontolo na ny alina manontolo mihitsy enona ny rediredy sy ny lainga ny bolokom-bazaha io. Zany ny teny hoe boloky. Ny boloky dia bla 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 bla, fa zavatra tsy ao anatin'ny sainy tanteraka ary tsy ao anatin'ny fony velively ny zavatra teneniny. Tsy milaza miara-mahitsy tsika hoe zavatra io nanenjehany sy nitsikeraniny teo aloha io dia zavatra mbola pira lavitra, zava-doza lavitra avy arivo etsy ny eny, zavatra nisy nikianiny io ny zavatra ataony ankehitriny. Ka zavatra sarobidy indrindra eo amin'ny firenena ny fahafahana. Zavatra roa ny sarobidy indrindra eo amin'ny firenena dia ny fahafahana sy ny faleovan-tena. Fahafahana dia mazava ho azy ny valiteniny. Ny valiteny hoe misy fahafahana averintsika amin'ny fanontaniana, misy fahafahana ve eto Madagasikara, tena sans appel aloha ny fitenenana, zany hoe tsy azo ivalozana zany, tsy misy fahafahana zany eto Madagasikara. Ny fahafahana voalohany, ny fahafahana no isan'ny zo fototra maha olombelona. Efa nolazaiko teo aloha fa ny fahafahana no mampiavaka atsika amin'ny biby. Biby azo anaovana zay tiana anaovana azy, fa ny olona dia manana fanahy, manana ny asiny ary manana izay fahafahany izay. Ka ny saribakoly, reny ny vavan'ny saribakoly, zay ny mahasaribakolom-bazaha azy, satria zavatra mifanohitra amin'ny teneniny no ataony. Ka zavatra tsara ho fantatsika amin'izao fankalazana ny fahafito amby fitopolo taona ny tolom-panafahana tany Moramanga dia ny votoatiny izany tolona izany, satria ny firenena afaka dia firenena tsy tsindriana hery vahiny, zany hoe firenena mahaleo tena. Tsika amin'ny manosy atsika dia tsy afaka ny olon'olona fa tsy maintsy mifanerasera amin'ny firenen-kafa, fa kosa tsy manaiky ny atao tsindry, atao tsy manaiky ny fijabajabahan'ny firenen-kafa amin'ny fiainam-pirenentsika.
ka ny firenena hoe afaka zany hoe firenena maleo tena dia firenena manana sistany akoatrany hoe tsy tsirina na idirana firenena ery vahiny hafa ny fiainam-pirenena dia tokony manana sistany mazava tsy azo tsisy resaky zany tsy azo ivalozana sistan'ny Frantsa ve na 1 milimetatra ara de fa kitianao de fa tsy anaiky izy ny antsika reo nosy reo efa nangalarina efa ataonany firy-taona zao ary tsy vitan'izay ka vokatr' zay dia tsy misy fahafahantsika satria raha andeha zao ianao andeha anjono iny moa mbola iverenanako tanteraky iny resaka jono iny raha andeha anjono ianao de fa sakan'andralahy samborona lazaina fa manitsakitsaka ny fari-dranomasina frantsay io nefa manodidina manomboka aty Atsinanana maty akaiky ny Maurice la Réunion miakatra makany Tsiranana de midina makaty amin'ny faritry Majanga atraty Maintra midina hatramin'ny Maintra midina hatrany Toliara any misy an'le Bassage d'India sy le Europa zany hoe voafe tanteraky tsika ka ao anatin'izay resaka hoe fari-dranomasina zay zay le maha hoe saripady an'le hoe firenena afaka de manana sistany tsy azo kianina satria efa ho 300 kilometatra miala ny sistany morotsiraka no faritra an'le an'ny firenena zay ny zo eo raisam-pirenena eo lalàna raisam-pirenena ka raha manana an'ireny nosy kely manodidina firenentsika ireny zany rareo de anazy daholo ny ranomasina manodidina rehetra koa izarana aminy ifampizarana aminy zay le hoe tsy manana fahafahany tsika tsy firenena afaka Madagasikara indrindra moa fa hoe fahaleovateny zany de mbola lavitry ny hafa mifantana satria miakindoha tanteraka eo amin'ny lafiny rehetra ny firenena malagasy ary tsy tsika tsony ara-ny tompony ny toe-karetsika fa reo vahiny reo karana no tompon'ny indostria tompon'ny aintsika ray manontolo zany tompon'ny toe-karena efa reo izy mibaiko izy no mame baiko eo amindreo hoe izy no lanina filoham-pirenena izy no mandoa volany ambadika any afaka kelikely raha efa afaka miresaky mirotsaka io ny frantsay manana taratasy frantsay de rotsaka koa ny karana de lasa karana ambanin'ny filoham-pirenentsika re zao ary na i Madagasikara io ary hosolonin-dralahy efa verimberiko foana fa io nosy be io zava misy ao nosy be zavatra hitranga amin'ny nosy ngeza be Madagasikara satria ao nosy be nefa tsy amin'ny malagasy tsony io malagasy efa tompotrano mihona atao anjorom-bala renina anjoa any tompoko vaviny midony reny taky ny tany malagasy dia ireny nanjoa azy reny satria efa ny vahiny ny manjaka ao ny mitondra atsika efa vahiny dia ny tombontsoa vahiny no arovany ka eo am'izay resaka fahafahana izay dia mazava ho azy fa misy ny atao hoe fanjakana ny fanjakana dia miandraikitra ny fitantanam-pirenena
ka tsy misy izany fanjakana izany raha tsy misy lalam-panorenana. Zany hoe ny tany tsy misy lalam-panorenana dia tsy misy fanjakana. Zany ny zava-misy eto amintsika, satria ny lalam-panorenana no fototra maha-firenena amin'ny firenena. Io no lalàna mitondra ny tany sy ny fanjakana. Lalàna tokony ho hajain'ny rehetra, ary voalohany indrindra amin'izany ireo mpitondra. Zavatra mifanohitra amin'izany ny zava-misy eto amintsika, ny HCC na fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana no voalohany mandika ny lalàna. Ka sarotra be, sarotra de sarotra ny toe-javatra ankehitriny. Tondratsika any amin'ny resaka fanitsakitsahana lalàna, fanitsakitsahana lalam-panorenana izany. Zany hoe tsy misy mahafanjakana an'io milaza azy ho fanjakana ankehitriny io. Ka tsy magaga ny savorovoro sy ny krizy lava reny vokatr'izay fanitsakitsahana zay. Ny artikla ao amin'ny zon'olombelona, artikla 420 amin'ny zon'ny olombelona sy ny zon'ny olom-pirenena, zavatra nataon'ny fanjakana malagasy zany tamin'ny taona 1970 ary nankatoavin'ny fitondrana malagasy tamin'ny taona 1970. Io artikla 420 ao amin'ny zon'olombelona io sy ny zon'ny olom-pirenena, zany hoe droit de l'homme et droit du citoyen, dia milaza mazava, ataoko amin'ny teny frantsay satria tany no nandikanitsika an'io lalàna io. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Zany hoe ny fanjakana zay tsy afaka miantoka ny zon'ny olom-pirenena sy tsy misy ny fisarahan'ny fahefana mazava, io moa de fa mibaribary ohatry ny vaikandrina eto amintsika. Zany hoe ny fahefana mazava zay tokony hisaraka mazava eo amin'ny mpanao lalàna, mpanatateraka ary ny fitsarana. Zany hoe ny firenena tsy manana an'izay dia tsy manana lalam-panorenana. Ary ny antsika moa rehefa tsy hajaina dia namany tsy misy raha teo, sady tsy rarahina no tsy hajaina dia zao lasa fanjakan'ny baroa. Tsy misy fitsarana mahaleo tena mahefa eto amintsika zay afaka miasa malalaka fa voatsindry na voavidy nanomboka ny taona 2010 nakaty. Ka zany no toe-javatra iainantsika ankehitriny. Tany tsy misy lalam-panorenana, zany hoe tany tsy misy lalàna, tany tsy misy fitsarana eto Madagasikara. Efa tsy mahita ny fanitsakitsahana io lalam-panorenana io.
resaka firotsahana olona zay mizaka zom-pirenena frantsay. Iny le artikla 270 ao amin'ny lalam-panorenana efa nanaovantsika resabe na tonga ny olona tsy nandeha nifidy filoham-pirenena ary tsy natonga ireo kandida raiky amby folo zany fa tsy raiky amby folo tsy nirotsaka tsy nanolo tena tamin'izany nanohitra ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ka miampy tsy misy andro ray ka tsy misy izay fanitsakitsahana lalàna zay eto amintsika. Rehefa avy nanitsakitsaka ny teny amin'ny resaka filoham-pirenena dia afa-niarahantsika nahita koa ny fanitsakitsahana ny lehiben'ny loholona ny Sénat. Tatsika tsara resiny amana ataon'ny bomba menakavy natongavany amin'izao fifidianana fahalanina filoham-pirenena anaty farahangisosina vazaha. Tsy ampy zay fa io ndraiky io fa mbola naongana ndraiky io ny mpanina zany hoe ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Razanamahasoa zany. Ka eo le tsy fisina fahafahana de raha vao tsy misy faneho-kevitra zany, raha vao maneho hevitra mba mijoro mamoaka ny rariny sy ny hitsiny dia tsy maintsy reny ny afarany dia ahongana. Zany hoe ohatry ny andro zalany tany sy ny fanjakana araka ny fitenenany. Ka sary teny ho azy ary mikikakika ny tsirariny sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona eto Madagasikara ny fanaovana tsinotsinona ny lehibe nahandrom-panjakana, lehiben'ny Sénat, tiako lehiben'ny antenimieram-pirenena. Zany hoe fanampenam-bava ny vahoaka malagasy. Satria ny olona zany le mpanina zany dia lehiben'ny solombavam-bahoaka. Asa aloha ny solombavam-bahoaka eto amintsika aloha zany dia mba tsy araky ny mahasolombava-bahoaka tokony mahasolombava-bahoaka azy fa solo-tenan'ny vahoaka malagasy ray manontolo ny tokony ho izy. Ka raha misolo-tenan'ny vahoaka malagasy, misolo-vavan'ny vahoaka malagasy ireo député, ny lehibeany zany dia ny malagasy ray manontolo. Rehefa manao tsinitsinina olo loatra zany ianao dia manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy. Zay le antsoina hoe fanazimbazimbana, fanamavomavona, fanaovana tsinitsinina, fanalikana ny malagasy izao zava-misy zao. Mépris, zay ny filaza azy amin'ny teny vahiny. Zany hoe tsisy vidiny. Tsisy vidiny atao ohatran'ny ny alika. Ny alika raha mbola edina varotra hoe anaty varotra alika tsy fanerena. Fa zava-doza misy eto amintsika ankehitriny satria noho ny tsy fisiny izay fanajana, tsy fisina lalam-panorenana zay, satria n'inona no lazaina dia tsy misy io lalam-panorenana io e. Raha olo loatran'ireo ry Rakotoarisoa reo, lasa ny Rakotoarisoa voalohany, ty ndraiky io Rakotoarisoa faharoa,
mbola manondrana lavitra n'olon'le voalohany reny no atao hoe mpiaro ny lalàna dia azafady fa overy ny tanindrazantsika. Mbola misaotra an'Andriamanitra fa mbola endry le vahoaka malagasy fa ho avy ity fifidianana roa avy ity dia ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana be ny tanàna. Zany dia azo lazaintsika hoe fifidianana lokal, zany hoe ny fotony, zany hoe moramora amintsika kokoa ny manara-maso azy satria fantatrao hoe itsy ny rotsaka be ny tanàna ve olona hafa indray ny atao lany eo nefa efa niarahana nahita teo ny valiny ka miangavy antsika rehetrarehetra samy ho avy hifidy. Tamin'ny voalohany any eritreritra hoe ahoana mo no anekena fifidianana karakaraina olona efa tsy manjary ary tsy azo atokisana ohatran'ireo, fa zay mihitsy ny teana, zay mihitsy ny tiandrareo itongavantsika ny aleoantsika menakavy ka tsisy rotsaka, tsisy fidy, de izy foana no anjakazaka anao zay saim-patany eo. Ka aza misy morakivy fa tsy ratsy ny paikady amin'ny firaisankina miseho ankehitriny io zay mampiseho fa tena ny fitiavana ny tanindrazana, zay asoan'ny tanindrazana amerenana ny firenena ho tandalana, amerenana ny fahamarinana, amerenana ny fandripalemana, amerenana ny sosialy ara-dalàna, amerenana ny fampianarana ho araky ny tokony ho izy, fitsaboana, ny fandripalemana, zany ny tanjona. Ka alahoery fa zay aloha no taratra ny etsika fanoizantsika ny tolona nataon'ireo mahery fotsika tamin'ny 1790 ary mandeha ambaratongany ny tolona. Zao tsika niady mangataka, tsy avela maneho hevitra aloha, tsy avela milahatra ihany tsika reny tamin'ny fotoanan'ny propagande teo le tamin'ny etsika fotsy reny ny raha tsika nahity reny, satria namoritra de namoritra ny vazaha, tsy namelan'ny olona anao fitakinany, zany hoe fifidianana madio izany. Fa amin'ity ndray mitoraka ity tsika zany dia andeha hifidy, zay no ady ataotsika, zay le ady madio. Fa io na tiana na tsy tiana, ohatran'ny tolona rehetra de hiakatra hatrany hatrany, satria matoa reo razambentsika na vita na nafika miaramila colon mpanjana tany frantsay mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tamin'ny lefina sy ny pilotra sy ny basy kely teny amin'ny vitsivitsy, dia tsy maintsy ho tonga amin'izay tsika rehefa tsy enona, rehefa tsy ajaina, rehefa zimbazimbana ary alikaina ohatran'izao misy ankehitriny zao. Satria ny zava-misy ankehitriny dia fanambaniana ny malagasy tanteraka mihitsy. Fanaovana teleferika nefa ny vahoaka maty ny delestazy, zany dia profa ny tombontsoa vahiny. Tsisy tombontsoa malagasy io teleferika io nankely ary. Ahoana moa ianao ny herinaratra esana sy andretana jiro
rehetra raha tsy misy de zavatra mandeha elektrika vidina anapitrisany ny ataonao lalana potika. Resaka fampianarana mbola iverenako iny fa tena tsy rariny tsony mihitsy fitazanan'ireo tanorantsika. Tsisy fikarakarana fanabeazana zany de lasa zero. Zany hoe potehana le taranaka malagasy efapolo taona zao. Satria tamin'ny andron'ny Ratsiraka efa 20 taona mahery 5 taona potika niditra tamin'ity Cédric ty ndraiky io mbola voame loza. Zany hoe taranaka roa ny potika ary ho sarotra no anarina an'izany. Ka am'izao andro fahatserovana ny tolona nataon'ireo razantsika ireny de tsy maintsy mijoro isika, tsy anaiky itsony, tsy anaiky ho mavomavona ho ambanina ary tsy anaiky tsika ny fanometavetana fanotana fady fanaovana tsinotsinona ny tolona zay nandatsahan'ireo razambe atsika ny rany. Tsy anaiky an'ireny hira manevateva manopa razana hira fanevan'ny tolona tamin'ny 17 no avadika hira vetaveta ohatran'ireny manambany sy manalika izay tolom-panafahana malagasy zay. Tsy anaiky tsika ho ataon'ny vazaha ambolehitra ohatr'izao ny fiainam-pirenentsika. Tsy misy zavatra manjary fa famitehana, fandravana ary famonoana ny asin'ny malagasy, famonoana ny zon'olombelona. Fa dia miantso antsika rehetra hijoro, andao aloha hifidy, andao hifidy, alaitsika ny maronisa ao amin'io antenimiery io. Tsy maintsy angalatra ireo, mazava ho azy fa tsy maintsy angalatra ireo na tiana na tsy tiana. Ary zao ne de efa fantikan-dalàna io tsy fanajana ny calendrier-mpifidianana io. Matoa eo tsy sahavy hatrany de matahotra izy, matoa lolovo ohatran'io le zavatra satria efa manomana zavatra hafa maloto indray izy ao ambadika ao. Fa ity no tsorotsoro-mamba isarahantsika am'ireo satria raha mbola angalatra akitsirana ohatran'ny nataony hatramin'izay ireo am'ity dia ho avitsika amin'ny angady sy ny arona satria ampy zay fanalikana, ampy zay fanazimbazimbana, fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy izay. Dia mirary alina milamina sambatra ho antsika rehetra, soava-mandry daholy, ary mirary fetin'ny Paska sambatra ho an'ny rehetra, ho an'ireo mpino. Ary koa mirary Madagasikara afaka, firenena afaka, tsy tsindrina vahiny fa malagasy, vahoaka malagasy masy mandidy eo amin'ny taniny. Madagasikara ho an'ny malagasy, ary ny tombontsoam-pirenena ary ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no alohan'ny zavatra rehetra. Ka izay ny isaorana ny firaisan-kina eo amin'ireo kandida, ireo mpanao politika ankehitriny izay mirahina ao anatin'ny izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Tsy tombontsoa natokontsony zany no mahamaika fa tombontsoam-pirenena, tombontsoam-bahoaka. Ka
oela velona Madagasikara afaka sy maleo tena dia mirary isoa ho antsika rehetra. Mandra-peon'ny ray.